Nifika fameno teny Amboditsiry ny fanaretsaka ireo olona tsy nahazo. Ny ena 500 ny tany fandoavan-ketra tsy maintsy antony aloha ny asa fampandrosoana. Vehivavy ahina ho Covid-19 namoy ainy mbola andrasana ny valy ny fitiliana. Amin'ny kafaliana tompo-kilasy tompo-kivavy nandesina mitsidika ny tokantranonao amin'ity matonaly ity Alakamisy 7 ny volana May taona 2024. Tonga soto amin'ny fotoana ny vaovao manasanao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Araka nefa mahazatra andesitsika manomboka ny vaovao isaka matonaly karan'izao dia ny tatitra voaray avy eny anivo ny CCO Covid-19 Ivato. Raha ny tamin'ity androany ity araka ny antotanisa voaray dia nahitana fitombony 530 ny isan'ny olona vaovao fantatra fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus eto Madagasikara. 770 amin'zato izany no fitambaran'ny olona nahitana ny tsimikaretina nanomboka ny volana Martsa loso teo iny ka hatramin'ny androany. Izany hoe raha totaly dia 270 no isan'ireo olona manaraka fitsaboana eny anivon'ny hopitaly ary mijanona ho raika amin'zato kosa no isan'ireo sitrana tamin'izany valanaretina Covid-19 izany. Fa vaovao manodidina an'izay indrindra ny paritaka eran'ny tambazotra sosialy androany fa nisy renim-pianakaviana raiky izay nindosy ny fahafatesana ary mampiayay ny fomba nahafaty azy. Waratsika izay fanadihadiana izay tatery ny noro fitiavana sy tahiriny aina ranariny rimy. Tsy afaka nanomeny Antony Mazava nahafaty ilay renim-pianakaviana nindosy ny fahafatesana ny tompon'andraikitra eny anivon'ny CCO Ivato. Miandry ny valin'ny fitiliana aloha vao afaka manambara raha Covid na tsy no nahafaty azy. Ity renim-pianakaviana ity dia isan'ireo no ahiahina ho nitondra ny tsimikaretina coronavirus. Tena misy tokoa le olona maty ary ny fandraika le izy tamin'ny ilay nanaovana antsoavo teto amin'ny fahitalavitra teto aminareo mihitsy zany sy nanaovana tamin'ny fampelezam-peo lay kotis ny ainga tamin'le 8 avril 2020 tao anatin'izany kotis zany satria raha tadiditsika tsara dia ilay chauffeur no tamin'izay fotoana zay no nananalay hoe tranga positif dia rehefa nisy zay zavatra zay dia nalaina daholy izay zany no fandraisana fepetra natao iza daholy reo olona tao anatin'io fiara io dia tao anatin'izany fiara zany anisany namatoa RCN Samueline ny natao tamin'izay fotoana zay moa dia nanaovana an'ilay hoe TDR reo olona reo na ilay hoe test de diagnostic rapide. Rehefa natao lay test ny valin'ilay test zay natao dia miiba na hoe negatif zany. Dia noeritreretina zany tamin'izay ary eto foana moa no anararaotako na dia tsy mpitsabo ny tena fa mifanerasera matetika no ny asa zay atao mireo mpitsabo reo no nilaza ny hoe tokony tandrina daholo tsika fa tsy hoe mibitaka rehefa natao le TDR satria lay TDR tsy dia tena hoe manome résultat fiable fa ny prélèvement ihany no afaka manome ny valiny tena izy zany raha izay no azo tenenana azy. Ny zavatranga tokoa amin'izao fotoana zao maty io ramatoa io tamin'ny 5 volana avril zany hoe androany fa 7 androany tamin'ny afakomaly zany maty la ramatoa maty mois de mai tsika zafady indrindra dia maty teto Analamanga izany hoe zany rehefa maty lay olona dia efa natao le prélèvement fa saingy kosa atrantsika miteny zao efa ny fampiresaka moa tamin'ireo manam-pahefana namana zay mety afaka maka n'ilay valin'ilay zay zavatra analyse natao zay any amin'ny Institut Pasteur tsika zay noko fa mety androanina raha pitso mety azo an'izay valiny zay no hoe anaporofona fa coronavirus na tsy nahafaty azy na izany na tsy zany tompoko dia tsara ihany aloha no mampafantatra fa araka ny voalaza nyreo mpitsabo dia to nanana problème na respiration le olona maty zany atreto aloha tsy mbola fantatra fa araka le voalazako teo zao voalohany aloha
tao anatin'lay fiara zay nahitana n'le olona nisan'le can contact zany hoe nisan'le chauffeur efa misy fiahahina zany ao anatin'izay nilaza koa ny mpitsabo fa nisy fiahahina ihany le fisefona alony nafatesany izany hoe zany a tsy mbola mitenitsika hoe coronavirus nafaty azy fa mety ho izay koa angamba tsy fantatra. Vaovao mahakasika ny fizarana ny tosika fameno kosa indray. Ny fanitsakitro, ny ponina, teny Amboditsiry sy ny manodidina Androany, ny lahatra ny fanampina, betsaka no diso fanantenana noho ny tsy fahampian'ny fandaminana tamin'ny izany. Teny an-toerana ary mitatotra izay vaovao izay, Ravo Razafy Mahenina sy Tokira Marolahy. Miteno azy ny sary mifanaretsaka ireto mponina avy amin'ny boriboritany fahadimy miandrandra ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana tsy voahaja intsony eto nelanelany iray metatra. Zay zany mponina amin'ny Dezo dia voakandroany le listra. Zay aza ataon'izany le izy fa tsy mety tompoko le izy mba jereo zay ny anaranay nalaina mombanay ny sarinay nalaina tsy ao anatin'le listra zay avy efa anaran'olona hafa ny hitanay ao. Dia rehefa mpamiteny zay dia mahivava be le président pokotaninay hoe ny délégué nametraka efa tsisy mahazo manala anay eto izy aleo koa mba hisy le fifidiana filoha pokotany fa tsy ny eo ihany ny eo fa mijery tarehibe le olona tsy mety. Za manano tena manasa lamba ny asako tsy nahazo le vola. Ohatranazy impiro ny soratra tany amin'ny fokotany nefa mivoaka ny listra, mivoaka ny première listra tsy hany ny anaranay, mivoaka ny deuxième listra tsy hany ny anaranay. Dia zao zay alefa makaty zay rehefa tamin'ny firy maraina ny tonga aty zao mbola eto. Lazay mpamrombey folo sasany ary dia lazay ny midy tsy mandray olona tsoniko. Zay fanampiana nandeha teo tena tsisy nahazo na nandeha mivary na fizarana kasibosy maimaimpona io tsy azonay tonga ndray zao ny vola mbola tsy ao anatiny ray ohatriny nefa ny président efa niteny mahazo daholo ny mpanasa lamba ny mpivarotra malahelo ihany amin'le izy hoe tsy mahazo dia mbola miandry ndray nefa tia melehibe. Ina fokotanina Amboditsiry zako hatramin'izay nisy ny fiobioan'izay dia tsy nahazo fanampiana mihitsy na dia iray ary dia tonga indray ty tosika fameno ty efa nanoratra tanina zay nefa mbola tsy mipotra ny listra Amboditsiry hatramin'izao efa makany timotimo any ny fizarana dia mba mangataka izay hoe mba jereo mihitsy le izy marina ny tena ampiana. Tsy mifitsokajy taona eto ny filaharana izay fantatra ireo tompon'andraikitra ihany koa no tafiditra voalohany. Rehefa misy fitomboka zany le karne pokotaninay dia tsy maintsy mahazo zay. Nefa zay no tonga tany amin'ny posta misy olona tsy nanana fitomboka ataon'ny karnière nahazo izy. Nefa misy manana fitomboka ny karne tsy mahazo hoe mandana makany Amboditsiry milahatra. Dia efa maly no nilahatra taty nefa voaroka ndray hoe hatramin'ny ray ihany. Dia tonga ndray androany tamin'ny 7 maraina dia zao ny zavatra misy eto tsy mahazo zay. Zay amin'ny mahazoky olona anay tsy afaka nisisika fa le olona be sandry sy le olona matanjaka sy le olona mafantatr'olona zay zany ny ampidiriny zareo voalohany eo dia zao ndray dia hoe hidy ny vavahady dia zay zany zao tsy very fanantenana azy rehetra hoe mbola izy ve ny rapitso ny sasany manao hoe anio ny farany nampanantenaina ny vahoaka madinika zay very asa fa omena fanampiana ny tsiraray avy isa tokantrano ohatra na dia efa manantena tompoko mbola mamelona adidy manana zanaka zay mbola tsy manambady dia nefa very ny asanay dia nampanantenana zay ny amin'ny tohana vatsy tohana inona tsy haiko tsara ny filazany zareo azy nefa dia tsy mahazo hatramin'izao. Nefa tia milahatra be zao nefa fa mijery anarana tanina sany loatrany tseo ohatra ny fandisiny loatrany nefa ny loatraniko mazava be mihitsy nataoko tao nefa tsy afaka ilahatra ela be fa reraka be efa avany amin'ny lycée zao. Zao zoky olona raika amin'ny fitopolo taona mbola tsy nahazo fandavam-bola sy fanampiana koa raisy tompoko ny aza omba ampisaorana ambony indrindra tolotra anao kanefa zahay tsy salama sy manofatrano ary vatsy fameno tsy nahazo saotra tompoko. Raha ny fantatra tsy ny fokotanina ny komina no tompon'andraikitra amin'ny tosika fameno. Tsy dia avaty amin'ny vondromboka tsy njaram-pahefana na avy any amin'ny fokotany na avy any amin'ny loharano na avy any amin'ny préfet le critère tao anatin'ny fanakarozaka hevitra tamin'ny représentant fidy izay verina fahitantana ny fandoavana ny volio zay sahirana marefo zay mahatsapa tena fa tena sahirana marefo
dia mahazo manatona anaovana fifatenana dia mifantinao zany zao ny ekipan'ny mifidy ny teknisian'ny mifidy izy zany zao defa azy any ampomiany mitondra azy any ampomiany dia ny any ny mahafantatra hoe reto mahazo reto niezakana anatina sefokotany izahay saingy tsy nety ny teny izany tompona andraikitra izany ny antony dia efa nilatsaka ny baiko fa tsy mahazo miresaka amin'ny mpanao gazety intsony izy ireo indrindra moa fa televiziona ny resaka vaovao mahakasika ny aretina covid-19 ny sahotaka ny rehetra androany raha nahita ny zavatra izay navoaka ny tranokala ny OMS andeha arahantsika ny fanadihadiana manodidina an'izay. Ity ny antotanisa nivoaka tao anatin'ny tranokala ofisialy ny OMS izay nozarainy ny pejy ofisialy ny Express de Madagascar. Raha nihita anatin'ity tranokala ity dia efa 520 ny tranga covid-19 eto Madagasikara androany. Nahatratra 780 ireo tranga coronavirus vaovao. Niparitaka avy hatrany io vaovao io. Ny hariva teo dia niova tanteraka ilay antotanisa ka lasa an'ity. 530 ireo tranga vaovao ary 370 ireo tontalo ny mitondra ny tsimikaretina eto Madagasikara. Inona ny tena marina? Inona no nahatonga ity tranokala ny OMS ity namoaka ireo antotanisa voalohany? Ary inona no antony nanovana indray ny antotanisa avy eo ary nataony fanandrify tamin'ny antotanisa navoaka ny tery amin'ny CCO Ivato? Mariky ny tsy firindran'ny asa any ambony ve izao? Anyka misaviritaka hatramin'ny fikambanana misahana ny fahasalamana izay ao anatin'ny firenena mikambana. Eo amin'ny tontolo ny fampandrosoana kosa indray. Nahitana fienany tato anatin'ny iray volana maherikely izao ny tany olona mandoa etra eny anivon'ny commune. Teny amin'ny commune Ampitatafika sy Bemasoandro Itosy no nanaova ny razafy mahenina ny fanadihadiana. Andeha arahantsika eo amin'ny angotsary ny toky Ramarolahy. Miantoka fampandrosoana betsaka eo anivon'ny commune iray ny fampidiran-ketra. Ny enabe anefa izany nandritra ny fihibohana, avokany tsy maintsy miantona avokoa ny asa fampandrosoana eny anivon'ny commune. Dia tsy maintsy misy travaux zany ahena na ny fangatahana amin'ny mpanambola ny partenaire indrindrina ny fitondram-panjakana no anetsemana an'izay. Ny fanentanana moa sarotra ihany mandritra n'izao fetim-potoana izao satria ny akamaroan'ny olona zao dia hitako hoe manao vaindondra raha aloha amin'ny famelonana ny vady aman-janany ary tena lasa ambany toerana ao anaty laharana ny famoaham-bola ny resaka etra. Fa ny ataon'ny commune Ampitatafika dia ireo olona mpanan-karena na ireo olona hoe vatona sonotrony tany reny zao no angatahana iandoha etra amin'izao. Dia reny zany anazavana n'ilay zava-misy dia reny manaiky. Ny fanalefahana ny fandoava-ketra moa zany dia io etra io azo aloha mandritry ny taona. Ka raha ohatra hoe misy olona manana etra hoe 5 alina dia afaka zarainy 10 io dia mandoa 5,000 izy isam-bolana. Nalaina ny vahoaka nandoa etra tato anatin'ny iray volana mahery nandritra izao fibohana izao. Tsy tafiditra ao anaty laharam-pameana intsony ny famoaham-bola amin'izany. Raha tamin'ny janvier, tamin'ny février, janvier dia teo eo amin'ny tapatapako mars dia nandeha tsara. Fa saika nalaintaina, misy ihany mandoa fa malaintaina. Ny tato anatin'ilay fotoana le confinement, le fotoana fibohana tena nalaina mihitsy, tena nalaina mihitsy. Azo lazaina hoe sarotsarotra daholo zao ny raharam-bola. Na ny commune koa zao mba mahatsapa hoe sahirana. Ny tany fandoava-ketra zany teto amin'ny commune Ampitatafika tao anatin'ity confinement ity dia 500 ny volana avril. Ny akon'izay dia tena tsy maintsy any amin'ilay fampandrosoana ny tratra zay. Andesinay mitety eny rehetra eny ianao androany ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Itety sy hitandregny an'ireo mpivarotra hani-masaka sy ny mpivarotra ranom-boankazo izay tena mandeha tokoa amin'izao vanim-potoana izao. Mirado Rabenjamina no nanangona ny vaovao niaraka tamin'ny Andry Rakotomalala. Sehatra iray isan'ny mbola mandeha amin'izao ny fivarotana hani-masaka eny an-dalambe. Noho izy mora vidy, mora isafidianana ihany koa. Ny olona mantsy tsy maintsy misakafo,
tsy maintsy misotro ranom-boankazo satria antoka iray mampitombo ny hery fiarovana ny sakafo. Manao ahoana nefa ny fanajana ireo fenitra ara-pahasalamana amin'ireny hani-masaka ireny, indrindra moa amin'izao vanim-potoana ny Covid-19 izao? Maharaka ve ny rano fanadiovana ireo lovia sotro ary ireo vera ampiasaina sy fandimbiasan'ireo mpanjifa izay samy manana ny toe-pahasalamany? Mila madio foana zany ny fitaovana ampiasainao. Mampiasa rano-tsavony, ny éponge mila misasa amin'ny savony foana, ny vera fabisotroana, ny vocal. Ary ny fahadiovan'ny olona le tonga le misotro sy ny sisa zany? Fahadiovan'ny olona misotro zany tsy feranao fa ny zavatra faby ampiasainy fotsiny mila diovinao tsara. Vilia zao ny anay sasaina amin'ny nickel dia kobanina tsara dia ndrano soloina matetika satria le olona misakafo koa tsy maintsy mijery anao foana na andrano anasanao vilia. Aizinareo zao maka rano? Ato amin'ny pompe ato ambony ato izay maka rano. Impilo manoro rano ao anatin'ray andro? Amin'ny farapahatonga amin'ray 10 manolo rano, malany rano 10 bidon. Ary le vidy eto aminareo mba manaraka le fepetra fadiovana? Tsisy tsy le fepetra fadiovana aloha tsisy rano isasana, tsisy an'le gel de fanasana tanana dia izay zao no olany. Fa raha misy zany dia manaraka tsara izay koa eto maro. Io ana ampiasana savony mihitsy io. Rehefa manao an'io dia kobanina tsara. Dia rano madina anaovana an'ilay jus. Impiry manolo rano nareo zany raha anatin'ray andro? Izy zao manolo intelo. Madio tsara ny eto aloha amin'izao. Ahoana le resaka fanadiovana vera, tanana sy sisa? Efa manaraka fepetra rehetrarehetra, manasa tanana amin'ny savony. Hijanonantsika hatrany izay tontolo ny varotra izay. Misy amin'ireo mpivarotra no very hevitra ireo mpivarotra eny amoron-dalana satria misy ireo afaka mivarotra, misy kosa nefa ireo voarara avy hatrany vantany vao mamelatra ny entany tahaka ny eny Anosy manoloana ny Radio Madagasikara. Nanao fanadihadiana manodidina an'izay androany maraina i Miradora Benjamina sy Andry Rakotomalala. Nanomboka ny 12 andro voalohany tamin'ny fiboana dia afaka nivarotra ankalalahana hatramin'ny 2 ora ireo mpivarotra manodidina ny ranon'Anosy iny. Nanomboka tamin'ity herinandro ity anefa dia mpitandro ny filaminana no miandry ireo toerana tokony hivarotany. Tamin'ny sivy sasany izay nandalovana teny an-toerana dia efa saka sy voalavo tamin'ireo mpitandro ny filaminana ny mpivarotra. Zay zany mpivarotra eto Anosy tsy afaka mivarotra zay fa hitanareo misy polisy zany manalana eto. Zay nefa zany ty asa ty ny amelomana ny vady aman-janaka na ny ofatrano ao anatiny na ny sakafony ankizy. Zay nefa tena tsy afaka mivarotra mihitsy fa isorony zareo. Dia mba mitaraina zany zay hoe inona tena tokony lara-pahamehana. Zay nefa tratran'ity le confinement ty efa tsy niasa efa firy tanatin'ny confinement total iny. Dia zao zay mba mitaraina hoe mba alao zay mba hivarotra satria tsy miasa ny vady aman-janaka, tsy misakafo zay inona no ataona eo angalatra nefa hoaiza. Dia mba mitaraina zany amin'ny manam-pahefany hoe mba alao le hivarotra zay eto ty tsy anatiny hoe arabe fa sisy ndalana zay eto, tsisy manelingelina fifamovoizana mihitsy. Zay zao sady tsy nahazo an'le fanampiana le hoe 500 000 iny, zay tsy nahazo an'izany. Avelao iasa zay fa tena tsisy hohanina tsony eo fa zay no mangatana ny fitondram-panjakana. Mbola tsy nahazo an'le fanampiana mihitsy zay fa tena sahirana fa avelao iasa zay varotra fa zay tsy manako hohanina mihitsy. Zay sady manofa trano varotra kely mba ataonay nefa zay tsy afaka mivarotra fa roahan'ireo polisy ireo foana isak'izay mihetsy. Zay ne mba efa nanao taratasy na vita taratasy ihany teto dia zao nanaovana anay mbola roasana ihany dradradradraina amin'ny fanampiana nefa zay tsy mahita an'izany. Zao entana kely io mba amidinay nefa tsy afaka mivarotra zay. Na le tapa-maraina ary ve ianao zany dia tena tsy mivarotra mihitsy? Zao hitanao zao inona moa no tapa-maraina hivarotana eo, mangalatra kely arainge io mivarotra io. Vao mandala izy dia efa ahorina io zay tsy afaka mba hoe miadana arak'izay mba fihedanana amena fa tena fahoriana ny enjadina. Ny olona misy mahazo fanampiana, misy tsy mahazo an'le fanampiana. Tokony mba avela malalaka kosa re le olona mba hitady ao anatin'ny ora le hoe ora mandra-pahatonga ny amin'ray zany dia mba avela hitady izy ireo fa satria ny hitanao ny vahoaka madinika no hoan'ny diatavina androany anefaina ny tsosarapitso. Dia mba avela malalaka izy mandra-pahatonga le amin'ray tompo. Zay raha ny teny Anosy manoloana ny Radio Madagasikara fa reto kosa teny Anosy ihany
hita amin'izao fa tena tsena be ary mahazo mivarotra malalaka tsy misy raharao izay tia hivarotra. Misy mizana-tsindrinila ve ny famelana ny olona hivarotra sa tsy? Aiza ho aiza ilay filazan'ny filohan'ny repoblika fa mahazo manohy ny asany rehetra hatramin'ny mpivarotra hatramin'ny ray ora. Eo amin'ny tontolo ny sosialy kosa no andesintsika manohy ny vaovao amin'izao alina izao. Amin'izao anatiny ady amin'ny valanaretina izao, betsaka ny olona tereny ny tsy fananana ka manohy hatrany ny fitsindroana fanaony satria sahirana. Zava-nisy teny amin'ny daba fanariam-pako maromaro no tetezina teto Andrenivohitra no taterina aminao ato anatin'ity fanadihadiana ity, angotsary ny Mathieu Princy. Amam-bolana maro izay mitobaka hatrany ny fako manerana Andrenivohitra. Andro maromaro hatrany vao tonga manao ny asany ny tompon'andraikitra. Manampitrotraka ny ady atao amin'ny valanaretina ny fitobaky ny fako ary betsaka amin'ireo malagasy mahantra no milomano tanteraka ao anatin'ireny fako ireny. Any izy no mikaroka izay azony vola hinanan-kanina. Tao ireo efa antaonany maro no niaina tao anatin'izany fitsimponana fako izany. Misy koa anefa ireo tereniny tsy fisiana asa amin'izao famehana ara-pahasalamana izao ka any anaty dabapako no mitady vahaolana. Karaka poka ny asanay. Miteto baka dia amidy eny an-lalam-by. Tena mahazo 5,000 ray alina. Raha maka zao zay ariva dia amidy maraina. Ny asa efa za zany ny asa trano mihitsiny dia misy an'izao areto zao dia najanona patron. Makanikso ny asako to eto amin'ity baka ity baka nandravangy isan'andro dia amidy sakafo kely. Za zao andro tontolo mbola tsy mihinan-kanina mihitsy vao hitondra an'io zay vao amidy zay vao mividy kanina. Mbola antanina daholo le olona ny lalana pasika tsisy asa mihitsy fa io ihany 20 taona zay vanetaetako za mba hoe hiala amin'ity raha manam-bola mitsindroka ny ataona eto efa ela be zany efa teto efa misy 20 taona ngano zay. Dia ataonareo inona le zavatra? Amidy ina daholo ohatra le kapoka sy tavoahangy arakaraka izay hitanao eo. Nendray mahita 15,000 20,000 arakaraka izay hita eo ihany. Zaho hatramin'nisy ny coronavirus aloha dia zara raha mahita ray kapoka ary atao varotra ndraindray ary ny olona manary fako eto mahame vary mangatsika dia iny afanaina ho an'ny ankizy kely. Voaka maraina mody ariva za zao any alafony mbola ody rehefa avy eo. Miady rery ireo mahantra mpitsipona fako ireo manoloana ity valanaretina coronavirus ity. Samy miezaka miaro ny tenany araka ny fahafahany avy. Misy koa anefa ireo tsy mametraka izany aretina izany hosakana fa manohy ny fiainany tahaka ny andavanandro ihany. Zany no misy rano dia manasa tanana sy hanina rano. Tena matahotra fa zany hoe le ankizy tsy maintsy misakafo, tsy maintsy mitady vola ho an'ny ankizy. Zao aloha zany zao manenjika le hoe amiray tsy maintsy mody daholo. Dia nefa izay mbola taraka aty amin'izao. Raha fangatahana izao dia tokony mba amena asa tsirairay avy ny olona. Tokony mba misy andray asa zany ny olona sahirana. Mba misy fidiram-bola. Rehefa mbola misy any ao ambony dia tsisy atahorana. Tsy mbola nahita fanampiana tamin'ny fitondram-panjakana zany zay na ray kapoka. Nareo zany tsy mba mihiboka ka hiboka dia ny zanakay zany hiboko ny ao nanana ho fatiny ao nanana. Mba mangataka amin'ny fitondram-panjakana zay mba jereny fotony ety mihitsy zay fa zay raha any amin'ny fokotany tsy mahazo fanampiana izany. Aloha mihitsy izay ety iny mandray anazy fa raha mbola fokotany sy ny nanana tsisy. Tsy isan'ireo olona mba misitraka ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana ireny mpilomano anaty fako ireny na dia efa miariary ho mahantra aza. Iverenantsika ny sosialy rehefa avy eo fa eo amin'ny lafiny fitanterana aloha no andeha ho resantsika. Nanomboka tamin'ny alatsinainy teo no tsy nampiasa ny gel désinfectant na ny fanasana tanana intsony ireo taxi be eto Andrenivohitra sy ny manodidina. Toy ny ahoana no iainan'izy ireo an'izany. Ravirazafy mahena no manao ny fanadihadiana manodidina an'izay eo amin'ny sary ny toky Ramarolahy. Miverina tony teo aloha ny fitaterana eto amintsika miakatra fotsiny amin'izao ny mpandeha tsy misy désinfectant zaraina intsony ny famindrahana fanafody ihany koa dia tsy misy intsony ho an'ireo zotra sasany ny fisisihana taxi be tsy andany mandeha ihany. Dia miasa amin'izao fotsiny aloha tsy misy zanaka. Tamin'ny vinareo nefa nanomboka tsy misy any gel désinfectant. Efa nanomboka sabotsy angamba izay. Za zao nanomboka hatramin'ny omaly zao tsy misy gel désinfectant intsony fa lazainy zareo fa lany hono. Dia za zao tsy mampiasa zao. Ka tsy hitsita zahay atao fa tsy maintsy miasa ihany aloha fa ny patron tsy maintsy tsy manaiky hoe tsy maintsy miasa dia tsy maintsy miasa zay.
nefa ny fahatantoka amin'izao tena ray lavaka mihitsy. Tsy manam-pidiny ny vahoaka madinika tsy maintsy mandray fiara fitateram-bahoaka mamonjy ny asa aman-draharaha mazaka maniraka ny fitadiavana. Nany taxi be fotsiny izay teo aloha le anisan'le fahasorana tanany ireny fa zao ohatrany tsy dia misy tsony. Ina zany ataonareo zao le tsisy miditra fotsiny izay. Tsy hainako izany moa ny erana io fa zay ka afaka manao nin'iny. Izany ny tompony fitenena hoe manao izy dia manao manisy zay tsisy izy dia tsy hitanay izay atao aminy. Ny taxi zay efa ataonay ahoana moa rehefa tsy misy izy. Za io vao avondrava ny asa dia efa nanisy alohan'ny andanako mandehandeha dia eo zany tsy maintsy le ray metatra aloha tsy voahaja tsony fa miezaka ny tsy fampikasokasoka fotsiny sy le mandraindray le mamindramindra tanana. Tafakatra 5-telopolo ireo olona vaovao mitondra ity tsy mikaretiny ity raha ho amin'ny ity alakamisy ity. Tsy ka importe intsony ireo fa efa ilay antsona hoe ka contact anatin'itony taxi be itony anefa no tena be ireo fifampikasoana. Eo amin'izay makasika ny fihiboana izay hatrany ary raha nandeha teny rehetra teny ny mpanao gazetinay tamin'ity androany ity nijery ny zavanisy dia tsy karitra fa tsy voahaja intsony ny fihiboana ary tsy voahaja ihany koa ireo fepetra ara-pahasalamana tokony ahafahana mifehana izany valana retina izany. Nomena Andriamana Misata, Mathieu Princy. Ny tombo indray ny olona mitondra ny tsy mikaretina Covid-19 eto ampovoantany. Toy izao anefa ny zavanisy teny rehetra teny raha nandalo teny ny tenanay efa tamin'ny 3 ora mahery kely teo. Tsy voahaja intsony ilay ray metatra, mifanaretsaka ny mponina. Tsy aivina fa mbola ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fihiboana foana isika izao. Nametraka ny fitondram-panjakana fa hatramin'ny 2 ora ihany no azo ivezivezena iantsenana sy ivarotana. Za mantsy sady mivarotra zany manao taxi. Dia rehefa tapaka le ora fandehanan'ny transport dia mody zay. Zay ny antony zay fa zay ny araka mody mantsy. Tsy maintsy mijanona efa le tena tsy misy mihitsiny. Dia miaritra amin'ny telo vao mody ka izao kasibosy izao fiboanay zay tsy misokatra mihitsy ny vavanay. Fitadiavana aloha mbola tsy dia misy tsena aloha efa misy kely andra ividanana entana dia efa zay le ividanana sakafo. Varotra aloha vao mitsiatona. Zay to. Ka zay hitanareo fa majinika fa mpivarotra zay dia tsisy no hoan'le ankizy dia tsy maintsy mivarotra. Amin'le hoe mpiaviny amin'ny 12 na amin'ny 1 nefa zay anonosy be maka entana amin'ny firy vao tonga aty azy ny tsisy taxi be dia tonga ya amin'ny folo indraindray vao tonga eto dia tsy mahalafo zay dia mbola mba miaritraritra kely zany. Dia manenjika masaka reny zay nefa sakafo hoan'ny ankizy ary tsy misy nefa mivarotra nefa kely arizato ny alaina amin'ireny. Tsy maintsy mivoaka maray na amin'ny telo dia efa mivoaka maka entana. Ny entaentana aloha dia mba tokony mba vela mivarotra manariva andro zay. Amin'izay zay mba mahenjika maso versement. Vaovao lafim-baovao hafa kosa indray manoloana ny olana izay hatrehan'ny fampianarana amin'ny izao nivoaka tamin'ny fahanginany ny fikambanana antsoina hoe CONAMEPT. Nisy ny valandresaka izay nataony ho an'ny mpanao gazety androany. Teny an-toerana nanatrika an'izany Germaine Menjanahary mitatitra ny vaovao eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Fahatapahana tsy fafenony karaman'ireo mpampianatra sy ny mpandrarà ho an'ny volana avrily no isan'ny olana goavana miantra amin'ireo sekoly amin'izao krizy izay lalovan'ny firenena izao. Misy amin'ireo sekoly mantsy no efa tapaka hatramin'ny volana marsa ny karaman'ireo mpampianatra. Tsy fafenony karamany men'ny ray aman-drenin'ireo mpampianatra FRAM non subventionné fa tapahan'ny fanampiana sy ny karaman'ireo mpampianatra FRAM voaray ho mpiasa-panjakana efa naseho mpabe-maso nefa mbola tsy nivoaka ny taratasy fanarahana mampiasa. Ny fitombon'ny toeram-panadinana sy ny olona misahana izany noho ny fepetra raisina noho ny fisian'ny Covid-19 ary ny fiovan'ny fandaminana sy ny fandaniana momba izany. Fangalana vola eny anivon'ny sekoly tsy miankina ataon'ireo sisko sasany na dia efa tsy voaloha aza ny karaman'ireo mpiasa eny anivon'ireo sekoly tsy miankina ireny. Ary jerena manokana
ny fandoavana amin'ny volan'ny rano sy ny herinaratra. Ankoatra ny fahasahiranan'ny sekoly dia olana ihany koa ny momba ny toy ny fampianarana ho an'ny ambaratonga rehetra. Vaovao mahakasika ny politika kosa indray ao anatin'ny fiboana andian'ny fahatelo isika amin'izao latsaka ao anatin'ny fahasahiranana ny vahoaka manana ny heviny manokana momba ny fitantanana ireo vola fanampiana ho an'ny Madagasikara ny sénateur Olga Ramallasson waratsika ny andindin'izay tateriny Noro Fitiavana sy Tahiriny Anaranariny. Maro ireo vola azon'ny Madagasikara avy amin'ny mpiara-miombona antoka aminy saingy tsy mipaka amin'ny tokony antefana izany. Tokony isy ny mangarara amin'ny fampiasam-bola na dia nisy ihany azy ny tatitra efa nataony mpitondra fanjakana. Tena ny olona terena anao le fiobona nefa ny tsisy sakafo hoaniny. Izy mamelona zanaka be da be maro ao trano. Rangasa tsy miasa tsy mahazo mandeha, ramatoa tsy miasa tsisy vola miditra. Velomina amin'iny moa ireo zazy ireo ankizy ireo fa zay ny ilana le fanampiana ireny omeny olona ireny dia atao mangarahara le izy zarainy isa tranona tokony fantatra mihitsy raha zao ny eto amin'ity fokotany ity pake zao zany no zaraina amin'ity mba mahazo daholo ny rehetrarehetra fa tsy misy ilay hoe alako pika tsy tiako tare fa zay tiako mena ihany na zay pray donakafo amiko ihany na koa hoe ny pray di amiko ihany no meko. Misy antraikany amin'ny fiainan-tantsaha ny fiboana indrindra fa ny mpiompy ao vakinankaratra. Ohatra ny tsy fahafahan'izy ireo tena mihetsika satria tsy misy mpandray ny vokatra. Ny olona ihany koa voafetra ny fahafahan'ny voaka kanefa ny sakafo sy ny vola tsy maintsy ilaina. Dia fampifandraisana an'ireo zany hoe ny mpihinana sy ny mpamokatra tokony jeren'ny fanjakana le lalana organisation ampifandehandreo. Fa teo zany ohatra ny hoe mandeha le karoty na le ovy zany sakanana ny camion tsy mahazo mandeha miakatra. Le olona ao Antananarivo nefa tady le sakafo vidina lafo be le sakafo vola nefa fa tsy misy miditra. Dia hoy hoe zao efa mba misokatra kely tokony atao fanjakana mihitsy zay ampifandraisana zay hoe ny tsena ny famokarana ny tsena ny mpihinana mba handeha daholo zay rehetrarehetra zay samy mahazo ny tandrifiny. Fa vaovao ny trangam-piarahamonina kosa toy ny raharaha atany Ambovombe nitondra fanazavana momba ny nahafatesany Arsoa Gaston nandritra ny fifanandrina ny mpitandro filaminana sy ny fokon'olona ny Rahalandy. Andiso tanteraka ny vaovao izay nilazana fa dahalo ao amin'ny faritra io ny fianakaviana ity olona maty ity. Ny joro ihany koa ireo mponina tao an-toerana ny tantara ny zavanisy tamin'ny herinandro lasa teo. Waratsika ny fanazavana. Zany ty nifandeha ty ny fatezao Arsoa Gaston tamoandro de avy zany ny alery tatoko amin'ny telo sasa de nipoaky zany nafa nipoaky zany nampipoaky basy gaz zao yareo fa tegna tsy mahay gaz zao nafa nipoaky io le niavy reke ny taoentagna de zaho moako reka tignanagny le zaho handrefagna hitaoentagna amizay zany re traoentagna hitaoentagna mba makombeo de trao tifitseo de ndrana voatifitsy azy aza tifitsy miamboho de boaka toa zany de nandoaka eto itogna amizay re tataky be de nafa niavy eo amizay zany re nisy niresaka amako amizay hoe aroa izandry oy maty nafa naheno amizay raho te hoe maty re sarotsy zany ty niray tapo fa ireka eo zany zahay zany fitolahy niharo ray niharo reny nafa nireko amizay te maty re le nandeha amizay raho nangalaka azy amin'ny fateza eo nafa nandiavy amizay re le nandesiko antragno boka antragno amizay le nandesiko sarety mba mahaimbetoa fa tila moa milaza hoe rekotro tsy rekotro fa izahay ty fiveloma ay mamarotsy va mana hotely ary tsisy hafantatsanay le itiagna zao ty président fokontany ay le zahay zany fokontany eto zahay androandroho 3 commune Ambanisariky ary ndrainareo fanjakana na ho afaky mba savao areo amin'ny procureur na aya zany ty dossier ay te hoe intoa ty dossier tindatiri to fa maloto tsisy dossier zao zahay le ty baba ay zany mahatsaloko hotrareo ao aby zay le ty mama ay ranombola hotrareo ao aby zay fa izahay tsy rekotro izahay fitolahy ty fiveloma ay mamarotsy mivela tagnagny amondaty io mamarotsy zany ty fiveloma ay miriorio molalagna io mamarotsy fa tsy rekotro le
izay zany ty ny fomba ny fahazoako azy nangalako azy teo ary zaho aza mbo nihararao tegny ty fitsindroe raho ty nangalaka azy fe zaho ro niaro zany t'Andriamanitra ro tsy nahafaty ahy koa. De izay zany nahatonga nahatrapaty manjoery agny fa io tsy rekotro na tsy fahavalo zany fa se fokotany ty nahavia agny. Avlasy inany eo tsy maro tsy namaro ty raha nalefa fanjakagna ao natao ao ty begibosy natao ao ty gazy tsy gazy na maro toy ny maty gazy naho ny gazy fa io tsy gazy ty nahafaty azy fa voatifitsy boaka atoa mbozo etoa le nipoti atoa. Fa vaovao mahakasika ny sosialy izay hatrany saingy iverenatsika ny momba ny zava-misy eto amin'ny firenena. Tany Toamasina nisy ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay notanterahany fikambanany vondrony ray aman-dreny miaro ny Toamasina na ny FVRMT androany. Natsapa izy ireo fa mijaly ary tsy misy pitsinjo. Ny andindin'izay tatery ny nomena Andriamana Misata eo amin'ny rindratsary ny Mathieu Princy. Miotra lavitra noho ny coronavirus, ny zavatra mahazo ny mponina any Toamasina, nijoro ny fikambanany ray aman-dreny miaro an'ny Toamasina. Mihoatra ny loha, mila tsy ho zaka intsony ny olana mitranga. Fokontany maro zany ny midibodrano amin'ny Toamasina, eo amin'ny efapolo isanjato ny fokontany mandry agnaty rano mandritry ny volana maromaro. Faharoany facture-ny jirama zany niakatra tsy toko tsy firoha. Ary tagnatin'ny volana raiky efa indroy nagnatitra facture zany jirama volana avrily. Ka sahirana zahay andriamoto filoha ka mila fionana aminao hengany mba hahafahanay mandiniky iny azo resiny. Magnaraka zay ny fagnarahana tamin'ny banky. Nisy teny nataonao hoe tsy afaka magnano ino zany ny banky fa ahemotro amizao nefa le pikaroko le piasa tegna aminay nindrana vola tamin'ny banky tratran'ny pénalisation. Zany hoe nagnefa vola be tsy toko tsy firohony zany zareo noho ny sagena azy re tsy nagnaraka le règlement tagnatiny tamin'ny voalohany. Magnaraka zay zany fandriam-pahalemana. Mandrendrirana sy nivoaka ny Tomasy indrindra amin'ny faritany ailanila lavitra igny satria ny mpitandro filaminana rehetra zany variana ary sahirana fanatanterahana asan'ny fagnarahana ny beko amin'ny coronavirus. Magnaraka zay zany raharahany fitsarana. Ao amin'ny fitsarana amin'izao fotoana zao zany efa tsisy tokony ho izy eky. Ny mainty zany atao fotsy tsisy fisalasalagna zareo ka ino ny azontsika raisiny amin'io mitanegny biangolo olona tongagna mbola mitovy amin'le telefony zava-misy. Zay zany raharahany fitsarana. Ny misy orinasa eto amin'ny Tomasina zany mampiasa olona eo amin'ny 50 amby zato sy ny mpamokatra vokatra ilainjareo mandeha ao sahirana satria nalainy olono tompon'andraikitry miaraka aminareo ao zany le tany nividiny amin'izay tsy rariny tokony ho izy. Or nefa le mpiasa manana orinasa ao efa nagnano fifagnarahana tamin'ny fitondram-panjakana magnofa itoerana satria tany-panjakana izy io. Amizao nefa nividiny olo anankiray zay olo akaiky anareo agnatin'ny fitondrana ao amin'izay tokony tsy ho izy najanony le orinasa amizao tsy anasy le foton'olo tao agnatiny. Sahiriny ny vahoaka zay nivarotro le vokatra desy aminazy. Fizarana tsinjoeny. Malahelo zay monsieur le président mikorana aminao eto. Raha ny fizarana tsinjoeny nizaraina 5 mazava be antitra ny olono sahirana fivelomana, ny olo tsy manana piahy, ny piasa sy ny mpivarotro mpitatitra. Or nefa ny raha nisy teto aminay tsy mifagnaraka amizay. Voafidy ny feranjareo zato isaka fokontany fognosana zato isaka fokontany io zaraigny agnatin'ny fokotany anankiray. Tsotra ny fangatahany FVRMT ary nametraka fepetra izy ireo. Andriamatoa Andarina Rajoelina, filohan'ny Republika Malagasy. Nanaiky antsaka sy andavany, nisy bonin'andrano zay niteneninao zahay. Ary tsy afaka mitady vola ny olona.
noho ny zany fiboana an-trano zany ka tsy ampy ny sakafo hohaniny manjary mpanaketatra zay amin'ny zany zavatra zany ka eto zay dia mangataka aminao le mato président mba te-iona aminao zahay anambara ny tena zava-misy eto amin'ny tanana misy anay na ino zany na inona ty anambara aminao ny tsy priny zahay satria misy zavatra tena tsy tantinay eto koa mangataka aminao zay azangatanandro ny feonay aminao fa raha olona ko mangataka andro tsy andray anay na tsy andray anay dia zavatra hafandray ny voaka lafim-baovao hafa mihitsy kosa no andesina aminao to anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Maro amin'ny malagasy no liana te ahita ireo faritra 20 mandrafitra ny Madagasikara. Anisan'izany ry Zoto mianakavy ka nagnano ny fomba jiaby izy ireo ahafahany manao izany na dia nandia vity aza. Waratsika ny fanadihadiana tatery ny noro fitiavana sy tahiriny aina ranariny. Izy no Zoto mianaka, fianakaviana sahirana nanao ny fanampy tety any Madagasikara. Noho ny tsy fisiany vola nefa dia nanapa-kevitra ny hanao ny ditongotra. Araka ny fitantaran'ny olona, efa tamin'ny taona 2017 no nanomboka ny tety any Madagasikara izy ireo. Toerana maro no efa nandalovany. Androany tamin'ny 12 ratoandro no nigadona tao Ambatolampy izy mianakavy. Tiraka sinanana zany manazary dia any Manakara Parpangana Fort Dauphin Tiliara zay vao niakatra fianarasoa atolotatotra amin'ny commune urbaine aby amin'ny salle de réunion zay zao masangandray arrivé 20 kilometatra isan'andro ny ditongotra fanaon'izy ireo, avy eo mijanona ao amin'ny tanàna iray. Amin'ny ankapobeny, ny fanampina avy amin'ny mpiarabelona tsara sitrapo any amin'ny tanàna izay andalovan'izy ireo no azony sakafo ankoatra izay efa nomaniny. Mbola manao sakafo amin'ny atoandro. Sakafo atoandro. Tiako makately ny mpanao vaovao amin'ny radio zay aloha fa nandehanay interview eto Ambatolampy. Fisaorany lehibe zany natokizareo manam-pahefana. Na tonga dia nanao an'io moa tsy sport moa zay taloha nanao atletisme, nanao course bicyclette, resaka marathon, dia miaraka manao course miaraka amin'ny maramila reny tanan'Ivo. Dia lasa nanao Tour de Madagasikara zay anatin'ny iray taona 12 kilomètre. Fa zatra fa misy fanafodina kely zany manome heriny zareo. Andalo io Tantananarivo ny zoma na sabotsy ity fianakaviana ity. Hatramin'izao aloha dia tsy mbola nisy ny manam-pahefana hitanandray sy nanome fanampiana azy ireo. Eo amin'ny vaovao ny sy maresaka iraisam-pirenena kosa indray ary. Arantsika izao ny resaka momba ny coronavirus amin'izao ny antotanisa tsara ho fantatra momba ity valanaretina ity ato anatin'ny kontinanta afrikanina. Noro fitiavana sy tahiriny aina ranariny ireny no nanangona ny vaovao. Le coronavirus se propage en Afrique. Des cas ont été recensés dans 30 des 5. Mandina ny fitoambian'ny polisy valonjato sy sivy arivo sy efatralina ny tranga voamarina coronavirus aty Afrika. Efa natratra 27 polisy 730 ireo namony ainy tamin'ity aretina ity tato anatin'ny kontinanta afrikanina araka ny antotanisany voaka farany teo anivony ivitoerana miady sy manaramaso ny aretina amin'ny vondrona afrikanina. I Afrika atsimo sy Egypta ny tena vomafy 27 sy 500 sy 7 ary 200 sy 7 ny tranga voamarina tamin'ireo firenena roa ireo. Aorian'izay Maroc, Algérie, Nigeria ary Ghana. Raha ny tany Afrika Atsimo manokana 270 sy 500 ireo mpiasan'ny fahasalamana tratry ny coronavirus hatramin'ny nanomboan'ny valanaretina. 40 amin'ireo no mbola manaraka fitsaboana eny amin'ny hopitaly. Ny roa namony ainy izay mpitsabo sy mpitsabo mpanampy. 770 no sitrana amin'izao.
vokatry ny fisiany aretina covid-19 aina itomba avy roeny ny tsy fanjary-tsakafo indrindra ho an'ny afrika andrefana sy afovoany hony avy amin'ny PAM na ny programme alimentaire mondial vahoaka mandina ny 7 tapitrisa no aina ho tratry ny anoanana ao anatin'ny enim-bolana ho avy indrindra fa any Cameroun sy Nigeria ho an'ny Benin indray ny alatsina ndraiky ambin'ny folo meo avy zao ny mpianatra beninois no iverina an-tsekoly ny klasy CM2 ny collège sy ny lycée ny voakasika ka amin'ny alalan'ny fampianarana ampitaindavitra alohatreto no azon'ny mpianatra mandranto ny fampianarana vokatry ny fikatona ny amphithéâtre any antoerana any Cameroun kosa mangataka ny arovana ireo gadra manoloana ny fianaka ny coronavirus ny Amnesty International araka nambara ny OMG tsy miankina mpiaro-ny zon'olombelona nahitana trangana aretina covid-19 atao amin'ny fonja iray tao antoerana tsy mitsamparitaka ity valana aretina ity any Cameroun zava-dehibe ny fanomezana vaovao ho an'ireo voafonja momba ny coronavirus aina ampianaka ny aretina mantsy ny tsy fahatombana ny toerana raha ny fanazavana izay misy ireo voafonja iny ihany koa no nandesitsika namarana ny vaovao tamin'ny tiany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farana azadinoina tahaka ny mazatra misy ny horonan-tsary izay atolotry ny fahitalavitra MBS ho anao izay mpanaraka an'izany eto amin'ny fahitalavitra amin'ny tiany ity dia ahazo tombony manokana ireo izay mpakafy ny film action policier satria ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Den of Thieves no atolotra anao androany izay ahitana ny mpilalao Gerard Butler ny tenako mametraka ny veloma mandrapitafa ho amintsika jiaby ho amin'ny manaraka indray samy tsara tomboklay sy tomboka